Tsy misy ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina koronavirus tandroany 20 aprily. Roa kosa ny olona sitrana araka ny fanambarana nataony profesora Volontina Anta Marie Daniel. Araka izany, mihena 20 ny isan'ny marary arahi-maso eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Hatramin'ny ny atombohan'ny ity valanaretina ity teto Madagasikara dia mitotaly 220 ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina koronavirus araka ny antotanisy avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Araka ny fananjavan'ny ministry ny fampianarana Josoary Jasoandriamanana tandroany 20 aprily tao amin'ny fahitalavam-panjakana dia mpianatra miisa 770 sy 900 sy 4 hetsy avy amin'ny renivohim-paritany 7 ary sekoly miankina sy tsy miankina miisa 6,750 no hahazo ireo tolotra manokana amin'ny fiarovana amin'ny koronavirus andiany voalohany. Tsy hisy ny fanerena hoy ity ministra ity ny mahakasika ny fanomezana ny ankizy ny Covid organique. Nandritra ny kabarany tao amin'ny televiziona nasionaly ny 9 aprily dia nanambara ny filoham-pirenena fa afaka miverina miasa ireo taksi sy bus saingy misy kosa ny fepetra tsy maintsy arahina mba hiarovana amin'ny fifindran'ny valanaretina koronavirus. Tsy mazava amin'ireo mpitondra taksi anefa izany ka mbola misalasala ny ankamaroan'izy ireo ny hiverina hiasa anio 20 aprily. Milaza ihany koa izy ireo fa anisan'ny fahasahirana ny hatrehany ihany koa ny alafosan'ny gel hydroalcoolique. Maro amin'izy ireo mantsy no anatin'ny fahasahirana natanteraka amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahazoana miasa mandritry ny fihiboana.